Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny zoma 5 martsa 2020 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 4 martsa 2020 amin'ny 9 maraina. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capesta, anorana tandrifin-drahona vitsy manakaiky an'Antalahy, Omena ny Kafa. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana amin'ny fitsokon-drivotra ka ho 9 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja iray hatramin'ny 1,4 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja iray hatramin'ny 1,5 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja iray hatramin'ny 1,5 metatra. Misy alon-dranomajinika avy atsimo any amin'ny tapany atsimo. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, Ibalika ny Masoandro. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja iray iray hatramin'ny 1,5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana amin'ny tsitokotoko na Ibalika ny Masoandro. Ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja iray 3 hatramin'ny 1,7 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, Omena amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo andrefana amin'ny fitsokon-drivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 1,5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko metera inorana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy atsimo na atsimo andrefana amin'ny fitsokon-drivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hoton'ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 8,5 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona vitsy. Iovaova amin'ny fitsokon-drivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Hoton'ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 8,5 metatra.